fivadibadiana palitao naneho ny heviny filohan'ny antoko-timy. Kandidarina Randriamasinoro betsaka no resy lahatra sahady aminy. Fampianarana mitokona ny sempama. Miraba tompokolahy manaja tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity alina dimy Novambra 2024 ity ary manasanao ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao amin'ity andro ity dia ny fampelezan-kevitra izay anisan'ny songadina satria dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity tokoa ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Ho an'ny kandida Rina Randriamasinoro dia fanompovavahana no nisantarana izany androany tetsy amin'ny kanja amin'ny tafin'ny Mahamasina. Jessica Miray sy Manora Remalala ny tena toerana nanangona ny vaovao. Tanàna sy mpanolotsaina manerana Madagasikara. Fotoam-bavaka no nanokafany tima niasa tahaka ny mahazatra ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Ny filoha nasionaly ny antoko-tima marika ravalomanana mivady. Nanontrona ihany koa ny solombavambahoaka enina lany tamin'ny anarany antoko-tima teto Antananarivo renivohitra. Teto amin'ny kanja amin'ny tafin'ny Mahamasina, voalanina maharaina toy izao ny solotena nimponina tamin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo anohana ny Rina Randriamasinoro. Fotoam-piasana nefa ny androandroany. Metsodrano ary nanantitra hatrany ny filoha nasionaly ny antoko-tima ny amin'ny fahavonona ny kandida izay natolony dia Rina Randriamasinoro mitondra ny laharana faharoa. Dia hoe aminareo hoe tena hiasy ary mahatoky sy minao fa irino izay fiditsika lany hiaraka amin'ny conseiller reto anao jaza tozy anavotana sy arovana. Ary aminjeny ireo vahoaka miaino anatin'izany tsindravileny zany na kandida ho be ny tanàna zany na koa ianareo kandida mpanolotsaina. Ny teny amin'ny anatin'ny tiako Madagasikara miteny eto zao tena mitsodrano anareo tena mitondra-bavaka anareo tena nafatrafatra ho anareo hoe aza matahotra anareo minofotsiny any. Namerina ny fanomezan-toky ary tsy andrara kely ombiandony adidina apetraka tamin'ny Rina Randriamasinoro na tamin'ny filoha nasionaly ny antoko-tima na ho an'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra. Misaotra indrindra ny filohan'ny antoko Andriamatoa Malika Ravalomanana sy misaotra ihany koa atsika rehetra mpiray antoko ao ireo député anankely eto Antananarivo renivohitra itsika antoko-tima rehetra. Misaotra betsaka tamin'ny safidy ny namena any fahatokisana namena mahazo matoky itsika rehetra. Mahazo matoky ianao président fa tsy diso safidy. Matona nakele safidy araisiko mpaneteteny zany dia vonintsika anao azy tsara. Matokisy ianao président, atokisy tsika rehetra fa tsy hitsanga menatra tsika rehefa hitatana zany tanàna n'Antananarivo zany. Ireo vinanasa nafantarana ny antoko-tiako Madagasikara, ny fatandrany, ny fahasahiny ary ny fahavononany. Ireo no anisan'ny teboka maromaro anohanan'ny mponina Antananarivo ny kandida Rina Randriamasinoro. Dia ho fantaritsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba azy. Tanora sa mandray andraikitra ny tenako.
fianakaviana tsotra ary tsy mpanefoefo no ipoirako. Zanaka Antananarivo, Gasiray, Gasireny ary tsy vazataratasy. Ny ampita tambariny ny lalako raha nandeha nianatra aho fony kely. Ny aina toy ny ankamaroan'ny zaza malagasy rehetra. Tahiriny Rina Randriamasinoro no anarako. Rina no ahafantarany maro ahy. 7 taona aho ankehitriny. Lofo tamin'ny fianarana aho ary nianatra manokana momba ny fitantanana. Raim-pianakaviana ny tenako. Nifantoka tanteraka tamin'ny famelomana ny tokantranoko ary nitady izay hasoa ireo zanako mianatra asy ireo taizako. Tsy afeniko fa tsy tao anaty eritreritro mihitsy ny hiditra amin'ny sehatra politika. Taty aoriana nefa nijery ny zava-nisy eto an-drenivohitra aho ka teraka tato anatiko no amposin'ny faniriana hirotsaka tsehatra amin'ny vantana. Niasa zahay na nisy aza ny tsakatsakana. Hany ka maro ny zavatra mbola tsy ara-dalàna ary tsy tako ny afenina ny tsy fitovitsaranga. Hatreto aloha dia tao sahiran-dava eny ihany tsika vahoaka. Fotoana izao hijoroan'ny zanak'arivo. Izay no antony hirotsahako ho ben'ny tanàna. Fifaninanana eo amin'ny solotena amin'ny vahoaka madinika sy ny mpanamboly ity. Ny vahoaka ny manosika antsika raha ny volabeny kosa no ianteheran'ny sasany mba hahazoana toerana. Fotoana izao ahafantarantsika fa na samy mpanao politika aza mbola misy ny ankolafiny. Ao ireo sasany efa zatra ny domotampany andoherana. Mpanao tohatra fiakarana ny vahoaka madinika kanefa na ny zavatra ilain'ireo aza tsy fantany akory. Tsy lehibe teto, tsy miara-mianatra amin'ny zanam-bahoaka ny zanany ary tsy mahalala ny tena zavatra misy marina eny amin'ny fiarahamonina ny ankabeazana. Raha vato be sy fiotsahan'ny tany ohatra rehefa fotoam-pahavaratra no mampiorory ny olona eny am-pahamarinana sy ny manodidina, ny tondra-drano sy fako kosa ny eny ambany tanàna. Olana iraisan'ny rehetra ny delestazy sy ny fahatapahan'ny rano. Sahirana ny tanora ny fitadiavana asa ary maniry indray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny vehivavy. Fotoana izao andraisantsika tanana n'izany rehetra izany, sarobidy ny fotoana. Andao sika hanao dingana lehibe, isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany. Manana paikady aho hampandrosoantsika ny tanàna, olona avy amin'ny vahoaka no ilaintsika. Fidio Rina Randriamasinoro, lalana faharoa amin'ny listry ny tiako Madagasikara. Fa anisan'ny vaovao amin'ny tanany sainy maro amin'izao fotoana izao ihany koa ny fahitany ny maro an'ireo sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara teo aloha izay manohana kandidat tsy han'ny timma amin'izao fotoana. Tsy nisy ny disadisa teo aminay ho ny filoha Marc Ravalomanana kanefa dia ny fitiavan-tanindrazana ny tokony baiko fa azy ny azy. Maneho hevitra mahakasika an'izay indrindra ny filoha Marc Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Anitra Razafy Manantsoa. Eo raha tsika ny momba izay. Tsara petraka any aminy angamba ny fanontaniana satria laza izy fa hoe mamely vady aman-janaka fa vady aman-janaka misy tio ny vahoaka ary fitiavan-tanindrazana zany tena afozana ny aina le mpitolona taloha ka zany anontaniana zany iny amin'ny anontaniana momba azy tsara petraka fanontaniana fa nisy inona tao fa tsisy ninina tao fa dia mena amin'ny ravoravo zay mahatokana io. Nisy namana tamin'izany fotoanandro zany, nisy mpiara-mitolona, nisy tompon'andraikitra ny antoko politika tato anatin'ny dimy. Nampianatra antsika zany atao hoe etika politika zany sekretera jeneraly zany. Nampianatra antsika ny tokony atao zany. Nampianatra ny sombam-bahoaka tao aloha zany ny lalana tokony atao sy ny disipline. Dia gaga dia fanaka omaly fa inona ny nanjoa fa nisinina zao le fotsiny taditsika ny tsara tao ho tsaron'ny rehetra foana ninina zavatra mitranga, ny ratsy atao ahoana tsara loza miantona. Samy mandray ny andraikiny, samy mandray ny vokany fa tsy mifampiana-dratsy ary tsy hanao mitaribato filambava. Izay mivadika foana no menatra hoy ny tenin'ny soratra masina fa ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa efa nifantarintsika teo ny momba ny kandidat Rina Randriamasinoro toy izao ny fahafantaran'ny olom-pirenena sy ny vahoaka azy. Saika aniray avokoa ny hevitra ho an'ny olona nanontanianay ny antony hanohanany an'i Rina Randriamasinoro. Dia voalohany, mipetraka hatrany ny mahantoko timma azy noho ny fananany ity antoko ity vinam-piarahamonina matotra sy mifanaraka amin'ny laharam-pahamiana ho an'ny vahoaka. Anohanan'ny olona ny Rina ihany koa
ny fahatanorany, ny fahasahiny ary ny fahavononany. Satria izy tanora izy fatany efa mavita azy afaka manarina n'Antananarivo afaka mitsinjo ny tanora. Izy tanora dia manana traikefa efa nitatana ny commune izy dia efa nahazo mpifanana tsara koa nomeny président Vaovao. Voalohany indrindra zany amin'ny mahatimana dia toanako izy ary ny mahatanora asiko zany dia ilay tanora ny etsikatsika ty Antananarivo ty zany zay zany dia mba satria ohatrany hoe hatramin'izay zany hoe candidat antitra zao fa mila tanora ny etsikatsika dinamika ho avy firenena satria ny génération mandeha mila atosika ny tanora hitondra firenena zany ary mba joro koa izy zany ho avy ny firenena azozy. Ny antony amtoananay anazy dia izy sady tanora mba afaka ny moka tsara ny tenao anatin'ny fiainany amin'ny soriny moka rehetra zao. Vonona izahay hoy izy ireo ny andany ary ampandany ny kandida Rina Randriamasinoro laharana 2. Ny avatra ho an'ny tanora sy ny olo eto amin'ny firenena eto amin'ny Antananarivo raha tianareo androso Madagasikara dia tonga amintsika fidirina mbola gasy ny tany manangy amponina Antananarivo mba hifidy Rina fa izy tanora vonona dia anohana anazy tsika. Dia manentana ny tanora rehetra zany mba hanohana ny candidat azy atototeko Madagasikara dia Rina Randriamasinoro zany fa hitondra ny fanantenana antsika ny fahalaniny io candidat tanora io na dia tsy mitovy antoko amin'ny fitondràna fibe ary izy fa afaka mifanohana tsara mahatanora anazy. Dia mivavaka ho an'ireo mba mitapita tsara ny vahoaka Antananarivo. Marika izao fa mbola ao am-pony malagasy ny antoko timina. Marika ny tanjany ihany koa izao. Ny asa napetrany, ny sovitany, ny mbola antony izany. Araka ny nambara tery aloha dia efa nisokatra androany tamin'ny Nora Maraina ny fampelezan-kevitra ary tsy katony izany raha tsy ny aliny 20 Novambra zany hoe ny misasakalina. Io ny fotoana izay voatondro ny lalàna ahafahan'ireo kandida isan'isany manerana ny nosy mambabo ny fon'ny mpifidy azy. Samy manana ny famaritana izany ihany koa nefa ny olom-pirenena dia raha antsika ny fanadihadiana mikasika an'izay teo amin'ny sary ny tahiriny aina. Maro be ireo fepetra amin'ny feny fampelezan-kevitra izay efa nampahafantariny ny tompona andraikitry ny seni omaly teny alarobia. Mba fantatry ny olom-pirenena tokoa ve hoe inona ny famaritana ny atao hoe fampelezan-kevitra na ny propagandy. Manentana vahoaka zany. Manentana vahoaka zao fahafantarako an'izany. Ohatra hoe fidy olona zany dia manentana hoe mba hafidio za. Ny fahafantarako ny propagande zao dia miteny an'ilay vahoaka hoe fidio na mandresy lahatra an'ilay vahoaka koa izy ao anatin'ilay propagande hoe lanio zany. Zay zany fahafantarako an'ilay propagande. Fahafantarako an'izany propagande zany dia fanangonan'ny olona ny vahoaka dia filazany tetikasany ny programme anasany. Mampafantatra ny vahoaka ny zavatra ataon'ilay olona atao propagande. Hoe zao fahalalako an'ilay propagande fampahafantarana ny mombamomba an'ilay candidat zany. Zay ny fahafantarako an'ilay propagande. Mampafantatra hoe ohatr'izao ny vinanasa, ohatr'izao ny zavatra mety atao rehefa mety ho lany eo. Verako anazy moa dia fahampalalana sosotra an'ilay hoe ny asa tokony atao, ny olona mana propagande zany, dia miezaka tokony atao miaraka amin'ny fiarahamonina. Zay zany ny fahalalako anazy sosotra. Amiko aloha ny mifidy zany dia hafa ihany ny tanora satria ny tanora mbola manana saina arak'ilay mahatanora azy zany fa ny lehibe zany efa mipetraka amin'ny mahalehibe azy zany fa karazana hoe retirety zany ozy filazantsika azy zany fa tokony hipetraka zany lehibe zany jery fotsiny. Eo amin'ny lafim-baovao manaraka kosa indray dia avadikintsika ny pejy eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana aty Afrika. Tontosa androany ny fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana momba ny fampandrosoana aty Afrika. Tompony ndraikitra maromaro avy eo amin'ireo sehatra tsy miankina aty Afrika amin'ny vondrona afrikanina no nivory teny anosy androany deo raha antsika ny andinidinina izay mbola teo amin'ny sary ny tahiriny aina hatrany. Ahoana ny ahafahan'ny orinasa tsy miankina mivelatra bebe kokoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena? Inona ny andraikitra afaka ataon'ny gouvernemanta? Inona ny fanomezan-tanana entiny ny vondrona afrikanina?
voavaly anatin'ny fanadihadiana nataon'ny volana afrikanina natao indrina piroboroboana ny orinasa tsy miankiny ireo misedra olana ny orinasa vokatry ny tsy fahalavirarin'ny enti-manana tsy ny eto Madagasikara irery fa ny eran'ny firenena afrikanina mihitsy. Donc on connaît les grandes entreprises africaines, mais il y a les petites entreprises qui sont très dynamiques, mais parfois qui manquent de moyens. C'est pas seulement des moyens financiers, mais il manque aussi de reconnaissance, de pouvoir exporter leurs produits, leur savoir-faire à l'international. Aujourd'hui, beaucoup de startups existent dans beaucoup de domaines, mais ils ont besoin de quoi? Donc ces questions sont traitées dans les différents rapports. Les montants qui échappent à l'Afrique annuellement par des flux, par des canaux illicites, des canaux qui ne sont pas des canaux normaux, sont de l'ordre de 50 milliards de dollars par an. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc comment faire aujourd'hui pour coopérer au niveau international, africain et au niveau national pour pouvoir en fait, essayer de faire en sorte que ces flux financiers illicites soient combattus. Akoatr'izay dia nanaovana fanadihadiana ihany koa ny ady amin'ny kolikoly indrindra ny amin'ny fizotran'ny serasera ara-barotra eran'ny Afrika. Andray anjara amin'ny fionana andian'ny faraika ambin'ny folo ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankana aty Afrika i Madagasikara. Fandraisana anjara voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ity. Antenaina fa hitondra vokatra azo tsapain-tanana ho an'ny sehatra tsy miankina sy ny firenena izany. Eo amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana kosa indray dia niditra tamin'ny fitokonana efa nanomboka omaly ny eo anivon'ny Sempama na ny syndikan'ny mpampianatra eto Madagasikara nanoloanan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa izy ireo naneho ny tsirariny izay mahazo azy ary efa miroso amin'izay fihetsehana izay ihany koa ireo mpikambana isam-paritra. Dia rahantsika ny fanadihadiana izay hoety ny ravo Razafy Mahenina. Akanjo mainty, saron-doha mainty, naseho mpikambana eo anivon'ny Sempama tamin'ny alalan'ny fitafy famarary ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao manjomina ny fampianarana no ny fanjakana miziriziry tsy mamaly ny fitakindreo mpitaky ny zony. Ny bimestre mbola tsy mandray karama, ny vacation, ny recrutement, ny relais vacataire amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa mitovy amin'ny eniny framma ihany koa. Dia zany rehetrarehetra zany tany Tuléar zao hitanareo hetsika mafana be an'ny Tuléar io zay dia manoana tanteraka ary nilaza hoe toizo mandra-pivahan'ny olana zay anehoana faratakan'izao mifandehan-javatra dia mainty tena manjombona dia manjombona ny mpampianatra mpanabe amin'izao fotoan'izao ary manamarika koa io fa raha ny mpampianatra sy ny mpanabe ary mpianatra izay volavolaina amin'izao fotoan'izao no atenena fa hitondra amin'ny firenena aoriana dia mainty sahala amin'izao ihany koa zany no avy ny firenena. Tsy ireo mpampianatra eo anivon'ny Sempama eto Antananarivo ihany no nanatanteraka fitokonana amin'izao fotoan'izao fa saika manerana ny nosy efa nisy hatrany moa ny fifanantonana tamin'ny fanjakana ambony manoloana ny fitakiana saingy tsy nahitam-bokana izany ka nefara tamin'ny fitokonana. Fantaniana mipetraka ihany anefa ny mahakasika ny hoavin'ireo zaza malagasy saika mitokana avokoa ireo mpampianatra rehetra hatreny amin'ny anjerimanontolo. Eo amin'ny vaovao izay mahakasika ny tsy fampirindrano eto Andrenivohitra izay efa nampitaraina ny maro dia saika fairano avokoa ireo tanàna maro eto Andrenivohitra indrindra fa lasibatra ireo ambany tanàna. Ho an'ny manodidina ny trano 5 izany hoe fokontana nosy-patrana iny dia mahatratra 300 isa ireo bidon jaune milahatra. Tsy mandry alina ireo mponina vokatra izany. Dia rahantsika ny fanadihadiana Inory Fitiavana sy Tahiry Nyaina. Tao anatin'ny tapabolana ny hena izay tsy izy ny fandehanan-drano eto amin'ity paompin-drano iray anosipatrana trano 5 ity. Vokany tsy maraka ny filanimponina intsony ny rano, mahatsiaro mijaly tanteraka izy ireo. Na le fitadiavam-bola kely na le ranon'olona raha zao tsy dia afaka mitady vola izay amin'le tsapopo be olona beko. Tena mijaloko jerevinareo amin'izao filarana be izao manomboka amin'ny 4 maraina no mandatsa bidon amin'ny 9 vao mahazo. Izay aloha zany tatoato indrindrindrindra tamin'ny volana oktobra iny tena mijaly be izay amin'ny filarana rano eto. Izay zao misy amin'ny 2 maraina dia efa milahatra eto fa eritreretinao fa misy an'izany amin'ny 5 vao mahazo ny milahatra amin'ny 2 maraina. Dia za zao androany
tamin'ny enina latsaka fefa nilahatra teto amin'ny 12 vao mahazo. Ny ankizy mandeha masisy kely mandeha mianatra, ny mampiasa tsy misasa mandeha mianatra, ohatr'izay ny fian'le rano satria le rano zany tena hita hoe tsy ampy mihitsy. Eo amin'le fanakaramanan'le pakarano dia ela be vao tonga molina amin'ny vola koa tsy andany. Indraindray misy amin'izany amin'ny 12 aly izany dia efa mandahatra bidô dia amin'ny 20 izay vao manova. Etahitan'ireo vahoaka ny hijerena vahaolana aingana momba izao toe-java-misy izao, ny ampitomboana ny tanjaky ny fandehanan-drano fa indrindra ny anampiana izany paompy. Ny vahaolana tadiavinay izany raha za manokana tsy mila kopagambava an'le resaka politika tso zay fa leo fitaka izay fa zavatra vaholam-ponina tena iaina ny tokony hovahana fa tsy hoe hanao propaganda dia hiteny an'izao sy hiteny an'izao fa raha za leo politika. Vahaolana ety zany bassin dia rano dia jiro izay telo izay ihany fa tsy mila fanjakana izay andeha hanao an'izao nanao an'izao anay. Dia ny etaetapoko zany mba tiako hoe mba avoazina ty pompina ity satria mijaly ny vahoaka. Le paopy zany tokony hoe mba atao anankiroa na zaraina roa vavan'le paopy satria tena hijaliana ny filaharan'le rano. Izay koa tokony mba mahazo bassin nefa izao ny fijalian'ny paopinay nefa izay tsy manana bassin. Bidon efa mahatratra 300 isan'andro no milahatra eto an-toerana. Tsy amin'ny atoandro ihany no mitoman-davana toy izao ny filaharana, fa na amin'ny andro alina ihany koa aza. Amin'izay fotoana izay, mbola maro amin'ny vahoaka madinika no manararoatra maka rano. Tsy fahampian'ny rano ihany no mampitaraina ireo vahoaka fa eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana, ny alabotra sy ny ariposy ary ny fanendahana eto Antananarivo renivohitra. Toy ny tetsy amin'ny trano 5 izay nanaovan'ny mpanao gazety ny MBS fanadihadiana dia anisan'ny velo taraina izy ireo. Dia rahantsika ny andindinina izay. Tao anatin'ny iray volana, tsy mandry fahalemana ny mponina nosipatrana trano 5. Mahazivana ny fanendahana ny sintomahery ny alabotry. Vokany, mitaintaindava ny vahoaka indrindra ireo miravavy miasa amin'ny hariva. Ny tsy fandriampahalemana ety misy foana. Vivadiko izao vao nisy nanendaka teto anjo amin'ny 5 maraina. Tamin'ity semaine ity efa injo nisy nanendaka teo izy. Anjo amin'ny 5 maraina ampatsaka eto efa misy manendaka eo izy. Tsy milamina mihitsy izany le fandriampahalemana ny tena marina tena ohatrany hoe kobakambava. Tsy mety aminahy mihitsy izany raha za manokana. Tena mampijaly. Raha vao maizimaizina izany ianao dia tsy afaka mivoaka ny trano. Ohatry ny voatamin'ny fakomaly ngamba le vadin'le madama ny teny teo iny no voaendaka tety. Ohatra hoe ty amin'ny trano 5 ety misy ihany ny tsy fandriampahalemana indrindra fa ohatranay hoe fomaraina amin'ny fono alina zany mandeha matsaka dia mitebiteby fa entina mpasahina fotsiny zany dia tsy maintsy hoe akarano ale aty dia tsy maintsy mahazo rano izay ny tanjona kendrena. Fandriampahalemana indray mpanendaka ny tena betsaka. Mpanendaka dia le mpanao alabotry. Ny aty aminay izao be da be mpanendaka amin'izao. Ohatra hoe mandeha arivariva ianao dia misy manaraka izany. Miainao anatin'ny aizina ny vahoaka nanosipatrana trano 5. Tsy ampy ny jiro manazava ny tanàna. Antony iray mampahazovana ny tsy fandriampahalemana ao an-toerana. Ny jiro tokony ho ampiana ny manazava ny tanàna satria misy izy ireny tapaka maty reny amin'ny poto reny dia sahirana be izay le amin'ny 2 maraina zao anao tena maizina nefa tsy maintsy misakra hoe te ahazo an'ilay zavatra kendrena dia tsy maintsy tonga eto. Dia izay ny tokony jeren'ilay mpitandro filaminana mihitsy. Tokony mba jerena kosa le ananay aty hoe le fandriampahalemana aty aminay aty. Efa ela no ny andro vahaolana tamin'ny tompona andraikitra voakasika izy ireo, saingy tsy mbola voavany olana hatramin'izao. Eo amin'ny lafim-baovao makasika ny fiboribonin'ny teknôlôjia sy ny fandoavan-ketra dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Carleton ny tolakandro teo ny ihetra paiement. Tolotra maro no hita ao anatin'izy io ary maro ihany koa dia noentina hanamaivanana ny fandoavan-ketra eto Madagasikara. Lorette Berton sy Tahiriny Aina. Nanomboka ny 14 ny volana Oktobra tamin'ity taona 2024 ity no efa azo ny mpandohetra ampiasaina araka ny ilany azy ny tolotra ihetra paiement, fomba fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna. Tao anatin'ny 12 taona no niandrasana ny fidirana amin'ny teknôlôjia moderna eo amin'ny sehatry ny fandoavan-ketra. Rehefa nodiniana sy ny volavolaina niaraka tamin'ny mpamatsy vola sy ny teknisiany Isatsokajiny izany ny taona 2022 dia masaka ankehitriny ny ahandro ary efa azo atao ny mampiasa ny ihetra paiement, fandoavan-ketra alavitra tsy voatery hamonjy ny biraon'ny hetra. Tolotra tetikasa avy amin'ny Distax Initiative izy ity. Ny banky allemand no mamatsy vola amin'izao fironana amin'ny teknôlôjia moderna izao
eo amin'ny sehatra ny fandoavan-ketra. Miara-miasa amin'ireo banky madinika sy maventy eto Madagasikara ny Direction Générale des Impôts amin'ny fampiasana ity ihetra paiement ity. Ireo mpampiasa vola vahiny no tena sarihana mba hazoto tonga eto Madagasikara handraharaha satria azo antoka, mora ampiasaina, aingam-piasa ary tsy manahirana ny fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny ihetra paiement. Miasa isan'andro isan'ora ary naizanaiza eto Madagasikara dia afaka mampiasa ny ihetra avokoa ireo mpandohetra. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana nahazo lalakely vita rarivato ny tetezam-bato avy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra teny amin'ny commune Atomadinika zany teny hoe Atomadinika fa misy Ankasina ao amin'ny boriboritany voalohany misy azy io afa-pasairana tanteraka ireo mponina ary velom-panantenana ihany koa hiatrika ny fotoam-pahavaratra ndeo raha tsika ny fanadihadiana izay hoentin'ny ravo razafy maheno. Natao rarivato avokoa ny lalankely mirefy 300 metatra amin'ny fokotany Atomadinika famille ao amin'ny boriboritany voalohany. Vita ihany koa ny tetezakazo mirefy 100 metatra teny amin'ny fokotany Ankasina. Velom-pisaorana ny ben'ny tanàna moa ireo mponina teny an-toerana. Sotrany madame le maire zahay vahoaka mponina eto amin'ny fokotany Atsalovana Atomadinika fanonona amezany lalana vaovao anay zany dia zay ny amezanay fisaorana lehibe dia lehibe fa izy ihany zao mbola namaly ny fangatanay hatramin'izay izy zany mba nahita fahavoazanay tetỳ amin'ity fokotany ity fa hatramin'izay zay dia nidrobo-jany foana raha vao fahavaratra vao avy kely ny orana dia fa miakatra be ny raha-mipotaka etỳ aminay dia izy rery ihany mba namaly ny fangatanay. Ireo fotodrafitrasa ireo izay tsy hivina fa tafiditra ao anatin'ny programa nasany ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana amin'ny fanasoavana ny vahoaka tsy hakanavaka. Novaliany raha teo ny antsivonjy nataon'ireo mponina teny Atomadinika sy Ankasina. Sasa vita eto amin'ny fokotany dia tsara dia tsara tokoa satria raha ny fiainanay teo aloha dia mirobo-drano foana izay teto amin'ny toerana ity kanefa ankehitriny zany ny valy zany netaetan'ireo mponina valy ihany ny vavaka hoe roviana ihany ary no mba vita ny lalana ka noho izany isaorana zany ireo izay mpitondra isan'ambaratongany satria izy ireo zany namaly netaetan'ireo vahoaka teto amin'ity fokotany ity tsy nanao anay zanakalafa na tany lavitra andrina fa tena hoe mivaliany tokoa zany netaetan'ireo mponina dia izany indrindra no isaoranay malaova malasana raha matoben'ny tanàna noho izao asa vita eto amin'ny fokotany izao. Tianay zany zao dia anisan'ilay lalana izay nambarina madame le maire tamin'ny programan'asa izay efa nataony dia isaoranay mponina ety amin'ny sekitera Torava tena vita ilay lalana izay efa nampanantenany anay dia isaorana zany ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny foto-drafitrasa rehetra izay efa nataony rehetra ka dia isaoranay be da be tokoa zany. Ianao madame le maire sy ny mpiara-miasa aminao indrindra fa ny commune urbaine Antananarivo. Atsivina moa fa ny ekipa ny boriboritany voalohany sy ny sampan-draharaha izay misahana ny fanamboarana foto-drafitrasa avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no nanatanteraka ny asa. Tsy hijanona hatreo ny fanamboarana lalankely sy tetezana eny an-toerana. Manentana ny mponina kosa ny tompona andraikitra mba hikolokolo sy hanaja ny fananana iombonana toy itony mba ho Antananarivo soa iombonany malagasy tokoa. Ny nanatanteraka zao asa zany izay atao ety amin'ny fokotany Atomadinika fa misy Ankasina zao moa dia ny commune urbaine Antananarivo sy ny boriboritany voalohany ary ny DTP zany no nanatanteraka zao asa zao moa zany dia asa tao anatin'ny fanatanterahana ireo programa ny commune urbaine Antananarivo ary tsy ny atao ny sitraka izao fa rehefa vita ity zany dia misy fokotany maromaro mbola fitaina anatin'ny fotoana fohy eo atany avo eo Andrezika 1 sy Andrezika 2 zany izay misy fanatanterahana lalankely mitovy an'izao ihany koa. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano niaraka taminay teto isaorana feno ihany koa ireo teknisianina sy ireo mpanao gazety niarany salahy mbola manome fotoananao ny fampalalam-baovao ny MBS ao anatin'ny vaovao manokana mikasika ny fampelezan-kevitra aorianan'izao fotoana izao. Mamety fotoana ho manaraka indray. Veloma tompoko.